naomby ve ny asan'ilay mpanelanelana? Asaiko mihitsy ianao anaraka ny valin'izay fantenjeraka ny soratra masina indray. Miarabanao indray anio dia asaina am-pifaliana ianao anaraka hoe ilay mpanelanelana ve tena ilaina, ary ilaina ve ny fanaovana fanelanelanana mba ho amin'ny tanjona inona na hoe amin'ny antony manosika inona eo amin'ny fiainantsika no ilana azy. Ny hitantsika teo aloha moa izany ilay faniasiavan'ny zanak'Israely izay fiokoana teo anatrehan'Andriamanitra ka mendrika fanasaziana araka ny rariny. Andaontsika tsy hevitra mihitsy hoe masiaka Andriamanitra fa ny rariny no ampiarin'Andriamanitra ary izay ny marina eo anatrehan'Andriamanitra. Dia izao nefa ny zavatra nisy ny Mosesy mpanompon'Andriamanitra nahatsapa hoe raha ny zavatra nenan'ireo vahoaka Israely ireo izany dia mendrika ny fandringanana izy mianakavy. Fa izao ny fanontaniana petraka indray ara hoe inona moa izany ny antony nahatonga Mosesy hanao fanelanelanana? Fa maninona izy raha nihevitra ny tenany fotsiny izaho tsy mpanota fa aleo ireo ho faty ihany, izay mety pahazo antsika matetika hoe izaho tsy nanao ratsy fa ireo izay nanao ratsy ireo toraham-bato. Fa inona no izany no tena tao an-tsain'i Mosesy? Andao fantarintsika araka ny soratra masina izany. Andriamanitra nampiantso an'i Mosesy ary naharitra ela tany Mosesy tamin'ny fifampiresana tamin'Andriamanitra. Rehefa avy eo nambaran'Andriamanitra hoe inona moa zato tabataba ataon'ny vahoaka ao ambany eo izao, satria eny an-tampon-tendrombohitra izany no fifampiresan'Andriamanitra amin'ny Mosesy. Dia nambaran'Andriamanitra tamin'ny Mosesy ny zavatra misy hoe manao tabataba hafahafa mandika ny didin'Andriamanitra ireto vahoakany ireto. Nanomboka teo tsapan'ny Mosesy ny ilany fanaovana fanelanelanana ho an'ny vahoaka, satria nahoana? Tsaroan'i Mosesy aloha izany talohan'izay fa manana fitiavana lalina ny Andriamanitra io. Nahoana ny tsy tonga dia nivonoana Adama sy Eva rehefa nandika ny didy ny amin'ny hazo izay nandrarana azy? Nisy fitiavana, nisy famindram-po, nisy fangorahana antsika olombelona tao. Tsaroan'i Mosesy izay. Ary nino koa Mosesy ny fampanantenan'Andriamanitra sy ny famindram-pon'Andriamanitra ka izay no nahatonga azy nitalao famindram-po an'ny vahoaka an'Andriamanitra. Izaho sy ianao ve mety mahatakatra an'izany ihany koa ve isika? Hoe manana famindram-po ty Andriamanitra ty ho an'ny olona anankiray izay heveriko fa manao fahadisoana betsaka, manao fahadisoana mihoatra noho izaho, na hoe manao fahadisoana tena tsy azo ekena, dia manana an'izay saina izay mitondra ny fanelanelanana tao an-tsain'i Mosesy izay ve izaho sy ianao hoe ny famindram-pon'Andriamanitra mbola mahatonga ny olona io izay mety manao fahadisoana be lavitra na mety manao fahadisoana tsy haheverina kanefa mbola azon'ny famindram-pon'Andriamanitra izy io ary tian'Andriamanitra ny ovany. Izay toe-tsaina anankiray nanosika hanao fanelanelanana ary dia nitohizan'i Mosesy ny fifandaharany tamin'Andriamanitra. Raha tokoa moa izany ka nivonoana sy naringan'Andriamanitra tsy nananana antra araka ny fomba fiteny ilay firenena, dia inona moa izany no ho voka-tsoa azo tamin'izay? Satria ilay firenena izay natao ho anisan'ny hoe olom-boafidy, vahoaka voafidy, vahoaka nantsoina manokana, dia fongana ao anatin'ny iray mpimaso noho ny tsy fankatoavana. Dia iza intsony sisa? Tsy azon'ny Mosesy nieritreretina mihitsy izany hoe dia aleo izany izaho sisa Andriamanitra no ho vahoakanao. Tena tsy tao an-tsain'ny Mosesy akory izany hoe hijanona ho irery vahoaka an'Andriamanitra hoe izy sisa ny tsy nanota. Fa izay no nahatonga an'ilay toe-tsainy ny fanelanelanana izay. Ary izay toe-tsainy izay dia somary nampiresen'Andriamanitra izy hahatsapa ny zava-misy aloha, dia tonga tao anatin'ny Mosesy amin'izay izany izay fisaintsainana izay. Ny firenen-kafa hanebaka ny vahoaka an'Andriamanitra hoe ay ny Andriamanina ihany no mandringana azy, na koa hoe entin'Andriamanina ny hovonoana ny fireneny dia hatahotra an'Andriamanitra amin'ny fomba ratsy na amin'ny fiheverana izay tahaka izany ny vahoaka manodidina izay hanaovan'Andriamanitra asa fitoriana ny filazantsara amin'ny alalan'ny vahoaka Israely. Tsy izay mihitsy izany no ho drafitra ary izay nahatonga ny Mosesy
niditra tamin'ity hoe fanelanilanana ity. Rehefa nasehon'Andriamanitra mazava tsara tamin'ny Mosesy le hoe izao no anton'ny fahatezeran'i Jehovah manoloana n'ity fahotana fiokoana amin'Andriamanitra ity noho ny tsy faharetana sy ny tsy fahatokinana an'Andriamanitra, dia mazava tsara tamin'ny Mosesy izay, ary nanjary niampita tamin'ny Mosesy ihany koa izay fahatezeran'i Jehovah izay. Dia voalaza ny soratra masina koa fa tezitra koa Mosesy, ny rehetra tahaka ny fahatezeran'Andriamanitra koa ny fahatezeran'i Mosesy. Inona no nataon'i Mosesy? Dia nitorotoroan'i Mosesy, potipotehan'ilay omby lahy kely volamena, ary tsy vitan'izay ihany fa nasainy sotroin'ireo olona mpanompo sampy niziroziry tamin'ny fanompo-tsampy mihitsy aza ny ranom-bolamena tamin'izany fotoana izany, ny ranon'ireo omby lahy kely ilay omby lahy kely izay nataon'ny Israely izany ho fiankofany hoe inona lazainy fa Andriamanitra. Izany ny fihetsika izay ataontsika hoe tao anatin'ny fahatezerana nataon'ny Mosesy mpanompon'i Jehovah. Izao nefa ny zavatra nisy no ilay fanelanelanana dia nasain'i Mosesy niavaka ireo izay tia hanompo an'i Jehovah. Izany hoe mbola nisy famindram-po ho an'ireo izay bebaka nahatsapa hoe tena tsy nety tokoa iny natao iny, ary noraisina izy ireo ny ekena. Fa ho an'ireo izay nitoetra tena mafy fo kosa izany hoe anka ianao no teo ela be ihany, dia nisy ny famonoana azy ireo. Matetika isika no tratran'izany hoe manamarina ny fahotana atao izany, dia rehefa ao anatin'izay tsika dia izay ny atao hoe ao anaty fahamafisam-po. Efa hita hoe fahotana fa mbola hamarinina. Betsaka no tratran'ny fahotana ao anatin'ny fahazaran-dratsy amin'ny fihinanana, ao anatin'ny fahazaran-dratsy amin'ny fisotroana izay voararan'ny tenin'Andriamanitra. Asain'Andriamanitra manana fifehezan-tenitsika amin'izy ireny, kanefa dia mbola hita ihany na dia efa voasoratra izao amin'ny fahafatesana azy dia mbola atao ihany, satria izay no mety mahafinaritra ao anatin'ny fahatanorana, ao anatin'ny tanjaka omenantsika. Dia hoy isika hoe tsisy maty tsy amin'ny androny izany. Dia inina atao ilay zavatra? Tandremo fa lesona ho antsika ny amin'ity hoe fanelanelanana. Fa na eo aza ny fanelanelanana dia tsy maintsy nisy foana ireo izay nijinja ny voka-dratsy, vokatry ny safidy ratsy natao. Fa izay nanaiky an'ilay fanelanelanana tamin'ny alalan'ny fibebahana kosa vokatry ny fo, dia tonga soamantsara tao anatin'ny hoe namindrana fo ary voavotra tamin'iny fotoana iny farafahakeliny aloha. Fa rehefa mbola mikiry indray amin'ny manaraka dia mety mbola iantotaniny ny fahatezerana izay fahatezeran'Andriamanitra aratrariny amin'ny fotoana izay antefana izay indray. Nanohy an'ilay vavaka anie Mosesy? Naomby ve ilay fanelanelanana hoy isika? Nanohy an'ilay vavaka Mosesy ny ampitso? Izao indray ny voalaza ny eo amin'ny Exodosy 2:1-7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe indro efa nanao fahotana lehibe ty firenena ity ka efa nanao andriamanibolamena ho azy, ary ankehitriny engane ka hamela ny fahotana ianao. Nangataka famelan-keloka ho an'ny firenena Israely izany Mosesy amin'ilay fanelanelanana. Fa raha tsy izany ny fona aminao vonohy eo amin'ny bokinao izay nosoratanao ny anarako. Io ilay tena fanelanelanana faratampony amin'ny fahalemem-panahin'i Mosesy. Izy izay tsy nanao ratsy indray ny mangataka ny ho faty eo amin'ny toeran'ny vahoaka an'Andriamanitra. Vitantsika ve izany? Na hoe sahantsika ve izany? Na hoe mba manana an'izany eritreritra na faniriana ho amin'izany ve isika tahaka ny nataon'i Mosesy hoe hamonjy olona dia aleo ny tena mihitsy no very, toy izay ilay olona no very. Fitiavana no fototra izany. Ary ny fahatsapan'i Mosesy hoe afa-baraka koa ny firenena, afa-baraka Andriamanitra manoloana ny firenenkafa raha toa ka fongana ny firenena, dia izay ihany koa antony nanosika azy hifandahatra hanelanelana teo anatrehan'Andriamanitra sy ny olona. Novaliana ve ny fivavahan'i Mosesy? Novaliana tokoa ny fivavahan'ny fanelanelanan'i Mosesy. Ilay vavaka ho an'ny firenena eto izany ilay fanelanelanana izay atao, satria nahatsapa ny filanan'izany tanteraka Mosesy nanoloana ny toe-javatra io. Ny amin'ny tianantsika azy dia izao, maneho ara-tandindona ny Kristy mihitsy
ny fiainan'ny Mosesy teo amin'ny fanelany lalana. Fa saingy izao ny fanelany lalana nataon'ny Mosesy ny voafetra ihany amin'ny maha olombelona azy. Tsy izy ny natao hizaka ny fahadisoan'ny vahoaka an'Andriamanitra tamin'izany ka hoe ny fahafatesan'ny Mosesy no nitakiana. Tsia, fa ny fanelany lalana nataon'i Kristy kosa dia tsy maintsy fahafatesana no lalana ny zorany, tsy ny hafarany fa ny lalana ny zorany. Avy eo misy akony tsara izay fanelany lalana izay, ary hatramin'izao fotoana izao Kristy dia mbola manohy ny asa fanelany lalana ho aso anao mba tsy hahavery antsika. Raha tany ka mibebaka isika, raha mibebaka ianao, raha mibebaka dia anisan'ny voafoaka ao anatin'izay hoe fanelany lalana nataon'i Kristy izay ho antsika izay, azo atao ny mamonjy antsika ho afaka amin'ny fahafatesana faharoa, na ilay fahafatesana mandrakizay tsy fiverenana intsony. Izany no asan'ilay mpanelanelana. Naomby Mosesy ho an'ireo izay nanaiky ny hifona hiverina amin'i Jehovah, ary mahomby koa Kristy amin'ny mampisorona be lehibe azy, mpisorona be mahay miara-mizaka ny fahalementsika azy ao amin'ny fanaovana ny asa fanompoana ao amin'ny efitra masina indrindra ao an-danitra. Mahomby izy, saingy ho an'izy, ho an'izay rehetra mibebaka noho ny fahadisoana manatona ny Kristy mba ho vonjeny. Andao sika isanao hibebaka, andao dia tara. Entsika mbavaka ary izany. Tompo, ampio izahay mba hanaiky ny faharatsiana, ny fahadisoanay, hiala amin'izany, ary ankeo aminao kosa mba hanao asa tsara amin'izao sisa izao. Atoroy anay ny lalana sy ny dingana tao amin'izany, ampahirezo amin'izany zahay, amin'izao fo zahay. Aza vela hiziriziry amin'ny hevitra diso izahay na hanao fanapahan-kevitra tsy izy. Ampahiranay hatrany ianao, amindra fo aminay ianao fa amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen.